Sotrato miarahaba antsika rehetrarehetra tratran'izao herinandro masina voalohany zao. Tadideo a fa ny herinandro masina dia tena fotoana hibebahana mba azahoantsika famonjena araka ny tenin'i Jesosy. Raha tsy mibebaka menareo isika very zareo tsara fa ny silamo ara manana herinandro be zao a ray volana hifadikanina hibebahana zany zava-dehibe amin'Andriamanitra zany ary tsika dia hanao an'izany satria mahatsiaro antsika fa Jesosy mbola tsy nandao nandritra ny taona maro. Misaotra Jesosy a nitsarovantsika izao a teny voalohany indrindra ny omaly. Niny akaran'i Jesosy a tamboninahitra any Jerosalema tondra sapandry fidy daholo ny vahoakane zany e. Tsy nisy ny teny misy nanao hoe ho avy Jesosy e, samy miomana nareo le tokantrano hoe tsy nisy zany
fa tariany le fanan'Andriamanitra tonga ho azy, iresan'Andriamanitra ny an-trano tonga ho azy, resy lahatra amin'ny zavatra ataony tonga ho azy. Io le voalazan'i Jesosy hoe tsy mahazo manatona ianareo raha tsy efa nitomin'ny raika. Le ray zany tena tanana mihitsy makany amintsika tsirairay avy mitona atsika iderahantsika derahantsika amin'ny Salamy fa 3:1 3:1 ary ny fihinana fa 2:70. Jesosy mpanjaka malaza tomponay Andriamanitray sotra Jesosy. Zao ary tsika hanao ny salamo fa 3:1 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 9 amin'ny anaran'i Jesosy. Maheno tsara avy ianareo zany zareo ty mandeha tsara, maheno zay amin'ny anaran'i Jesosy. Misaorany Jehovah ry fanahy ary zay rehetra atao anaty, misaorany anarany masina, misaorany Jehovah ry fanahy ary misy adinono tainy rehetra, zay mamena ny heliko rehetra, zay manasitrana ny rehetinao rehetra, zay manavotra ny ainao tsy hidina any an-davaka, zay namposy fiantrananao, zay mahatoroso ny vavanao, ny fatany ranao mody indray ny toy ny avoromahery. Jehovah manao fahamarinana sy amin'izay rehetra ampahoriana. Efa nampafantatra amin'ny sisiny malaka teny ny zanaky Israely nampahafantariny ny asa. Mamimbo ny fosy miatra Jehovah maharo-po sy fahazitra be famindrapo. Zany izy maharo-po be famindrapo zany mba tadidio isan'andro ho anao misaora azy. Eri
voninahitra neo anao Andriamanitra, lay masina indrindra, lay ambony indrindra, lay mahery indrindra, tompony hery sy ny fahefana any an-danitra sy ety an-tany. Saotra anao zay rehetrarehetrarehetra fa mahazo manatrika indray ny herinandro masina. Herinandro lehibe, fibebana, firesahana aminao isan'andro, isan'andro, isan'andro. Zany ny herinandro masina. Mba ho tonga aminay tsiray aby ane zany Jesosy. Eo na aminay tsirairay aby ianao, ampapantatra ny fahotana isan'andro, 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 fa tsy misy afa-tsy adao irery ihany. Manana ny fahefana ampiditra anay any an-danitra. Zany lalana tokana ampianaro anay, iresao anay, na ny ratsy vitanay na ny tsara vitanay, lasao aminay daholo Jesosy a, zany ny mahafaly anay a, miona aminao ny herinandro masina. Misaotra Jesosy, mame voninahitra anao ny anjely rehetra any an-danitra any, mirefodrefotra mihitsy tahaka ny varatra zany Jesosy a, mirondrona be tahaka ny ranobe. Tsy mba mahay an'izany zay Jesosy. Tsotsotra ihany mba hainay, ka dia raisy Jesosy fa vokatra ny fonay rehetra manao hoe masina, masina, masina tanteraka tokony izany minarana raisiny zanaka ary fanahy masina. Amen. Petraka isika. Ento ataontsika ny hira fa 4:100 ny boky hirantsika hoe isaoranay Zanahary fa tena lehibe ny fitiavanao, nandritra ny taona, nandritra ny taona, nandritra ny taona, tsy namelanay ho rery. Misaotra Jesosy. Zanahary isaoranay Zanahary, isaoranay Zanahary, Zanahary itasimiaro, isaoranay Zanahary, itasimiaro, izay matoky an' Jesosy, izay matoky an' isaoranay Zanahary, isaoranay Zanahary, isaoranay Zanahary, isaoranay Zanahary, haleluya, isa miakatra any an-danitra, isa miakatra any an-danitra, tsy manisy tsy manisy mazavazy, izay miakatra any an-danitra, haleluya, tsy manisy mazavazy, isaoranay Zanahary, isaoranay Zanahary, isaoranay Zanahary, izay mitasy miaro, isaoranay Zanahary, haleluya, izay mahazo paradisy, izay mahazo paradisy, mahazo paradisy lehibe, izay mahazo paradisy.
mivavaka andrayntsika Jesosy. Zany no fitiavanao anay Jesosy, zany isaoranay manokana ny anaranao satria nitahanay ianao. Fantatray fa mandalo ny andronay ety Jesosy, tena mandalo tsisy dikany. Ianao ary efa 2 taona lasa zay mbola miaraka aminay foana. Fa izay 70 taona 80 soratra masina dia efa tsy ty zay. Tsy misy dikany ny andronay, kanefa dia misaotra anao zay fa na dia mandalo raha ny andronay, avelanao miasa izahay. Saotra Jesosy, avelanao midera sy mankalaza anao zay. Saotra Jesosy, avelanao mbola mibebaka zay mba tsy ho fatiringana. Misaotra Jesosy, sao dia ankalaza ny teninao zay manirindrindra ny teninao satria fantatra efa tsy misy afa-tsy anao iray ihany ny tena afaka miteny amin'ilay tsirairay aby ny anaranao Jesosy ny angatanay zany. Amen. Sao dia mampiomana anareo sady dia androany alatsinainy dia fitiavan'i Jesosy antsika. Nytonokiran'i Solomona rehetra io fanambarana ny soratra masina, taratasy omeny antsika tsirairay avy. Ny angatahako aminareo mba hijoro vavolombelona rehefa avy eo, iza ny nahatsara zany fitiavan'i Jesosy, tena matsiro zany teo fiainana. Inona ny tena amin'ny fiainanao tena nahatsiarovana mihitsy hoe tena nisy tanan'i Jesosy mihitsy nitrotro, dia nitrotro laza amiko isan'andro san'andro fa tia izy. Zay fijoroana vavolombelona rehefa avy eo. Fa zao aloha dia anao niritsika hoe mamela heriko isan'andro anao Jesosy, kanefa dia litoko amin'ny otako. Aorianan'izay dia mijoro vavolombelona isika amin'izay mba tsaronao fa nitiavan'i Jesosy anao araka ny teninao hoe nandritra ny alina ny aho isika tsy natory. Zay mivavaka amin'ny alina zany na nahita azy na nisitraniny, zany ijoro vavolombelona. Ninninona araka ny teniny keo hoe zany Jesosy efa nanafatra ny olona rehetra hoe sao mba hitanareo hoe zay malalako zay. Zareo tsara ny soratra masina tsy tadiditra, sendra ny jereko navavaka hoe Jesosy nantiana lazaina androany, dia tena hitako liso tadiaviko ve tsy hitako tsony aizany misy azy. Raha misy tsisy ao anaty concordance, tsisy ao anaty telefona. Raha misy mahita anareo dia mba jereo fa jery foana nandritry ny alina fa tsy nahita. Zao le teny hoe ny fitiavan'i Jesosy izy dia tahaka ny olona miady volamena. Miady volamena zay zany olona mitady volamena zany voalohany indrindra ka tena mandeha lavitra. Zao anao nitany, zao anao voahitany, ela be zany miady volamena zavatsy hoe tsy misy eo tokotaninao. Faharoa raha azo indray raha volamena mbola sy vanina. Mbola tsapainy ianao, amboarina ianao, kapohana ianao. Raha ny anaty vatany volamena dia mbola kapokapohana tsirairay avy, pam. Zay vao hitany.
zay voadiovonany amin'ny afo. Mafy be ny mahita an'izany a. Mihoatra noho ny fitiavana noho ny fitiavan'ny olona mitady volamena ny fitiavan'i Jehova. Dia zao voalazany koa amin'ny boky Salamo, tsy zany fa mbola maika be ade azafady indrindra, misy manao hoe raha tafiditsany amin'ny tranon'ny mpanjaka ozy zany volamena zany a, atao ahoana ny fakan'izany? Zany hoe raha mbola nisy diavolany aminao a, misy fankalanany aminao a, misy dadarabeny aminao, misy ody indrindrindrindrindrindrindrindra, ireo ny mpanjaka le ody. Raha misy ody eo aminao, ataonao ahoana ozy ny fakazy? Zany hoe na Jesosy ara tsy afaka miasa. Tady dio zay e, na Jesosy ara tsy afaka miasa raha misy ody any an-tranonao. Ataonao ahoana? Tsy maintsy vonoa ny mpanjaka, ediva ny mpanjaka, esory ny mpanjaka, mbola miady amin'ny ody sika tsiraray avy. Aza diny mihitsy zany fa tena zany ny fitiavan'i Jesosy sika, tahaka ny olona mitady volamena, fa ataony ahoana kosa ozy ny soratra masina raha ohatra ka lasa ohatran'ny mpanjaka io volamena io. Na Jesosy ara tsy maka raha misy ody eny aminao. Samy misy meritreritra. Fa raha ohatra Jesosy ka nilaza hoe za nahazo famindram-po foana, afaka daholo ny finaretiko rehetra, nahazo izay rehetrarehetra nilaiko a, dia nasain'izay Jesosy mipirina. Afo zay a, ianao nesany matady an'le odinao. Mamela elokisa andro iana Jesosy sokime fiti befitika nefa nefare falutuju aminuka
misaotra Jesosy an'izany fitiavanao anay zany nefa mila marika maso ianao. Hotoriana ny teninao aloha zao Jesosy ka dia mangataka anao zay ambomba ny fitiavanao sy ny fanahinao masina any aminay tsirairay avy hijoronay vavolombelona rehefa avy eo. Ny anaranao Jesosy angatahako izany. Amen. Dia hotoriana ny tenin'Andriamanitra. Melohan'ny anambarantsika ny tenin'Andriamanitra ifampizarana androany dia andehantsika rehetra hitsangana hivavaka. Voninahitra ny ao anao Jesosy faly ny fonay rehetra satria ny tao aminao izay ka voatoana ary tonga eto amin'izao toerana masina izao. Tonga ny fotoana izay hanambarana ny fitiavanao, ny fahatsaranao rehetra. Manakambara aminay ianao androany Jesosy, mitenena aminay ary tsy verina foana eny aminao ny teninao. Raha tsy ambinina izay nampandehananao azy, hatateraka izay rehetra sitrakao aminay tsirairay avy izany. Mba hanananay fitiavana ifikiranay aminao Jesosy. Mianaranao angatahana izany. Amen. Hipetraka ny fiangonana. Dia ampifaliana trandry havana no hiarabahako atsika tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy izay manatrika zao fotoana ny herinandro masina izao. Dia ny fiadanan'i Jesosy ane hitoetra mandrakariva aminareo tsirairay avy. Andehantsika ndray tenin'Andriamanitra izay ifampizarantsika ndray androany manoloana an'izany hoe manahoana izany hoe fitiavan'Andriamanitra izany, manahoana izany hoe fiarahanao amin'i Jesosy izany, ary manahoana izany hoe hatramin'ny rahanao tamin'i Jesosy, inona ny vokatra azonao, inona ny fahatsarana azonao dia mbola eo ihany ve anao sa efa ninangatsitsika. Ndeha isika ndray tenin'Andriamanitra anankiray dia hitantsika zany rehetra zany amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izay fampizarantsika ndray amin'ity herinandro masina ity. Zany dia hitantsika ao amin'ny tonokiran'ny Solomona. Tonokiran'ny Solomona faefatra ny 9:7. Pejy 220 no ahitantsika an'izany. Tonokiran'ny Solomona faefatra ny 9:7. Rehefa hitatsika dia hovakiko amin'ny anaran'i Jesosy ianareo rehetra anaraka ao anatin'ny baibolinareo. Tonokiran'ny Solomona faefatra ny 9:7 amin'ny anaran'i Jesosy. Efa lasanao ny foko ry havako, ampakariko. Efa lasanao ny foko tamin'ny masonao ila, tamin'ny masonao anila, sy amin'ny rojo anankiray amin'ny vozonao. Amen. Veritsika ndray mandeha. Efa lasanao ny foko ry havako, ampakariko. Efa lasanao ny foko tamin'ny masonao anila sy tamin'ny rojo anankiray amin'ny vozonao. Amen. Ireo andalatsoratra masina, toa maromaro kely nefa toa vitsivitsy ihany, ireo ny fampizarantsika izany hoe fitiavan'Andriamanitra izany androany. Raha mandinika isika tsirairay avy izany teny izany dia misy hevitra lalina ary misy hevitra tena mafonja izay finosin'izany tenin'Andriamanitra izany. Io andinina io dia teny manambara izany hoe tena fitiavana
lalopaka eo amin'ny lehilahy anankiray izay manambara fitiavana ny vehivavy anankiray. Dia tena fantatra mihitsy no fanehoany izany hoe fanehoam-pitiavana izany. Efa lasanao ny foko. Mba firifira tamintsika no mba mahazo an'izany teny zany. Ny sasany mety efa anatin'ny herintaona vao mba mahazo an'izany, na dia hoe mahalala fotsiny azy, mety efa elaela ianao tsy nahazo an'izany. Fa androany dia ilay Jesosy narahanao, le mbola tianao, le mbola mikarakaranao mandraka kehitriny, zany no mbola miteny aminao androany hoe lasanao ny foko. Dia jereo tsara dinio tsara ity lazain'ny ten'Andriamanitra ity. Ary tsy vitan'izany fa ilay fo izy izay neritreritra mihitsy hoe lasan'ny foko. Mba lasan'i Jesosy ve androany ny fontsika tsirairay avy? Dia zao jere tsara ny fomba nahazahoany azy. Zavatra tahaka ny tsy dia hoe manahoana loatra, tahaka ny zavatra ohatrany hoe tsy dia maninona akory aza, fa mba diniantsika tsiray avy nge zany teny zany hoe lasa tamin'inona? Tamin'ny masona ho anila. Izy amintsika no mba hifananao an'izany maso anila izany. Misy rehefa te-hijery zavatra anankiray ny olona dia io maso filo io matetika no ampiasain'ny olona. Dia misy natao hoe mpimaso ihany koa izy lera latsy. Dia mpimaso ny ray mandeha monja dia efa nababo olona anankiray. Mba izy tamintsika no efa mpanisy ny mpimaso dia mahatsiaro hoe ohatry ny mahafinaritra iny, ohatry ny mba tiako zany. Misy nefa misy koa mety mbola tsy nisy mihitsy, ary misy mety hiteny any anatin'ny fosiny saina eny zany moa dia tsisy mihitsy pasteur. Efa ela ihany zay. Fa androany raha kataovanao izay lazain'i Jesosy aminao dia ho ataony mahagaga eo masonao ny zavatra rehetra. Mpimaso iny ray mandeha monja dia nahatsapan'i Solomona fa nahitany fity be dia be. Ary fatratra mihitsy ny filazan'izany hoe fitiavana izany. Ary raha mandingitsika ravina amin'izao vanandro iainantsika izao dia io fitiavana io nefa manomboka melefy, na ny fitiavan'ny olon-droa zany, na ny fitiavan'ny mpivady zany, ary na ny fitiavana an'Andriamanitra indrindra dia efa manomboka tena mangatsika. Tsy vitany mangatsika fa mamanala mihitsy aza. Satria misy sekrery havana io fitiavana io. Dia fitenitsika matetika ny hoe rehefa misy olona mpaherezina na miverin-dalana dia mba fitenitsika le hoe verena ny fitiavana voalohany. Izy nefa ny teny an'izany efa mba fitenitsika matetika zany. Fa zao raha misy zany ny fitiavana fa voalohany dia misy ny fitiavana faharoa, sa tsy zany? Dia zao tsy haitsika ny maneho fitiavana sy ny manome fitiavana ho an'ny hafa raha tsyamiverina amin'ilay fitiavana voalohany aloha ianao. Ilay fitiavana voalohany dia ny fitiavana ho an'i Jesosy. Tadio ry havana fa ilay fitiavana voalohany rehefa nananao io dia io ihany no manondraka ilay fitiavana faharoa. Dia zay ianao vao afaka amin'ity ny vadinao, ny namanao, ny mpiray-tam-po aminao, ny olona rehetra. Zay no mahatonga ny olona miteny foana verena ny fitiavana voalohany. Fa rehefa tsy eo ilay fitiavana voalohany dia
hoy ny fiten'ny tanora azy hoe inona kiny idirany. Zany moa ny tanora manahirana mihitsy amin'izao vaninandro eny antsika izao satria mahita karazana fitenenana ary dia indraindray ianao dia variana mihitsy amin'ny zavatra mitranga sy miseho. Tamin'ny fomba ahoana ry havana no mba nahatonga anao nahafantatra an'i Jesosy? Tamin'ny fomba ahoana no namataranao an'i Jesosy izay mbola rahanao ankehitriny? Raha anontaniana izao isika tsirairay hoe mba tamin'ny fomba ahoana re no mba nionanareo tamin'ilay olontianareo tamin'ny voalohany? Mety samy manana ny filazany. Nen'ilay rahalahy anankiray izay dia izy faran'izay tena sariko-henatra be indrindra. Olona mpiray tanàna aminay tamin'izany ary tena zava-doza koa ity fahasarotan-kenatra ity. Izy zao mbola sariko-henatra manomboka izao tsy sariko-henatra intsony nareo satria hoy Jesosy raha menatra eo anatrehan'ny olona ianareo dia mbo menatra anareo kosa eo anatrehan'ny anjelin'ny lanitra izay ny an-danitra. Aza menamenatra manomboka izao fa ity rahalahy ity dia izao no nataony. Ny tena fa lehibe ihany tsy mba mahay maneho an'izany fitiavana izany. Dia rehefa tsy hainy maneho ny fitiavana dia ny olona indray no miteny aminy hoe tokony hitadiavana vady amin'izay ianao dia noho ny fahasarotan-kenatrany dia izao ny zavatra ataony tsy majery akory izy fa dia mitodika any an-tamosin'olona any izy mitodika dia tsy mahasahy mifanatrika mitodika ohatr'izao ny ataony. Zao alefa hitadiavana vady ianao, hitadiavika. Dia rehefa tonga tokoa, zany moa ny fataon'ny matetika ny ankizy vavy mpanao an'izany, ndao aky adalaina, ndao drokodrokiana dia nadaladalainy ny vehivavy izy. Dia inona ny zavatra nitranga? Io ary izy io, tianao sa tsy tianao? Ahoana moa ny tsy ho tiako? Izy tsy mijery an'io akory. Ahoana moa ny tsy ho tiako? Tsy fantana hoe manahoana ny endriny io, manahoana ny fahatsarany io fa dia ekeny fotsiny fa dia jerevany amin'ny paozy miorirana fotsiny. Androandry havana dia iresantsika manokana ny momba n'izany hoe fitiavana izany. Voalaza tena am-piantohana fa raha tsy manana ilay fitiavana voalohany isika dia tsy mba manana n'ilay fitiavana faharoa izay fitiavantsika ny olona rehetra. Dia mba matsiaro ve isika averina amintsika ity fanontaniana ity, mba manahoana re izany fitiavantsika an'i Jesosy izany? Fandao aloha jerevantsika ny fitiavantsika ao anatin'ny tokantrano ao, satria tsy haintsika mihitsy ny ity an'i Jesosy raha tsy tiavintsika aloha le ao. Metomboka any le izy. Fa amin'izao vaninandro tsika izao dia manomboka mora sorena ny olona, tsy haiko ianareo raha mahatsikaritra an'izany, fa na dia mivady ao tokantranonao aza dia vao mifampijery fotsiny dia inona nijery lehibe maso be ity? Be masoko tia nitiavinao dia rafitra ny ady dia samy milaza an'izay filazany. Satria maninona ohatry ny manomboka melefy le fitiavana, nefa tamin'ny voalohany mikohakara dia modary leo andeha kely aloha fa tandritandremana mihitsy. Dia zao taloha anana kiry malala, alefa kiry malala izy zavatria. Fa teo arena tsy mihojantsy izay intsony le izy. Dia tamin'ny voalohany voany araka ireo mpivady ireo na ireo mpifankatia ireo dia zao ny zavatra mitranga. Mandeha ny an-dalana eny dia misy fotoana mety tafitohana kely, dia alaina ilay zavatra nafitohana, mety kiraro io tao an-trano, mety vato kely teny an-dalana teny. Dia inona nanaovan'ilay lehilahy azy? Vato matsiravina, na le feo aramboarina mihitsy, matsiravina koa tony vato tonika, tsy naninona avy amin'ny malalako, tsy naninona akeseria. Fa rehefa mandeha ny ora sy ny fotoana sy ny volana sy ny taona
manomboka metafotoana le vehivavy, dina zavatra mitranga, masonareo ve jamby e, nareo ve poky e, vato dia tsy tia tamin'ny masonareo, dia tsy vitan'izay fa ataovy ihany e, aza mijery lalana ihany. Nefa tany voalohany masosotra misy ty vato ty aleo aritsika. Fa maninona ny mahatonga misy zany zavatra zany? Maninona raha ataotry n'ilay tamin'ny voalohany foana? Satria mila fikolokoloana ireo olona ny fitiavana. Tahaka ny voninkazo anankiray rehefa tsy tondrahantsika, rehefa tsy havaitsika, rehefa tsy asitsika zezika dia maninona? Malazo dia manomboka mematy. Le rahalahy anankiray zay rehefa nanomboka ny tsy lamina ny tokantrano dia matetika moa tsika mpanompon'Andriamanitra dia etson'ny olona tsika daholo ity karazany zavatra rehetra ity. Dia rehefa nanontaniana inona ny tena ny olana, dia zao ny zavatra mitranga, aiza ve pasteraka, marary foana izy isan'andro, lazay mifamarary ny andohany dia matory, eo mpandrina izy, mba tonga ianao avy miasa reraka avany dia misy vary masaka, tsisy. Amin'ny 12 atoandro fe pastera ny volony mbola ohatran'ny savovony, ohatran'ny trano takatra, ny taimasony mbola feno. Lozany zany re olona. Dia mila mieritreritra isika vehivavy izay manana ao anatin'izany hoe tokantrano, mila manamboamboatra tena isika. Na dia mafy aza ny fiaivana, dia mba mila amboamboaritsika ny tenantsika, mba hogona tsara. Fa dia misy dia efa sahirana pastera, tsy vita tsony zany. Ao an-trano koa moa tsisy figo. Afantatra any amin'ilay figo ny zavatra andriavana. Ho ampifantarin'i Jesosy atsika tsiray avy androany ny herin'izany hoe tena fitiavana izany. Ary io fitiavan'i Jesosy atsika io dia tena fatratra mihitsy, satria isika tsirairay avy ireo dia ny akabeazany dia tao anatin'ny ady mangotraka hoe ny fitenenana, zany ny antsoin'Andriamanitra atsika. Ary ho an'ny tenako manokana dia natsapa hoe tena lehibe Jesosy zany fitiavanao zany. Efa tena hoe niezaka nitsoaka an'Andriamanitra ary tena sahirana mihitsy zao Jesosy zao nitady dia azony sambobelona mandraka ankehitriny, ary nanao voataminy mihitsy hoe hanompo anao mandrakizay Jesosy. Satria natsapa ny tena fitiavany. Raha pita amintsika rehetra zany tena zany mba mahatsapa ve isika hoe tena tiantsika io Jesosy io? Mety teny isika hoe ahoana moa ny tsy tia, taka ny lera lahy teo hoe tianao ve dia ahoana moa ny tsy tiako e. Izy anefa tsy mitazana nio akory. Androandry havana zany mpimaso zany, taka ny zavatra kely zany nefa dia lasa nitondra fahatsarana, nitondra vokatsoa, ary napisy n'ilay fitiavana ngeza be. Izay natsapan'ny mpanao tononkira ny herin'izany fitiavana zany. Dia ny teny izay lasa anao ny foko tamin'inona? Ohatra ny teteny hoe tamin'ny zavatra kely tsy dia nanahoana loatra, ndray mpimaso moa zany hoe nikipin'ilay vehivavy maso izy dia tonga dia babo. Dia mba tahaka ny ahoana no nahatonga anao ihany koa mba babon'i Jesosy androany. Samy manana ny mety filazany azy, sika mety namaraina ary ny andro mety tsy ho vita, fa samy nanana ny fomba niantsoan'Andriamanitra azy tsika tsiray avy. Dia zay vao natsapa n'ilay fitiavana hoe ay ve ohatr' izany rehefa tena manompo an'Andriamanitra, ay ve ohatran'izany ity miaraka amin'i Jesosy ity. Davida dia natsapa mihitsy hoe andramoka izao fa tsara Jehovah, sambatra ny olona izay mialoka aminy.
androandry havana. Dia mitondra hafatra maro, mitondra fitiavana lalina ho antsika izany tenin'Andriamanitra izany. Dia raha mijery isika dia izao filazany eo hoe tamin'ny rojo anankiray tamin'ny vozonao. Izy aminareo no mahita hoe misy olona manao collier na rojo isika dia babo. Dia raha notanina isika dia babon'le olona isika sa babon'le collier? Ny sasany babon'le olona dia mody tsara be zany collier-nao zany dia mody jerijerevana eo. Fa ny ao an-tsainao tsy izay. Samy manana ny fomba izay mambabo azy isika. Fa teto ny mpanao tononkira dia ny teny mihitsy hoe zavatra tahaka n'izany nambabo azy. Ary jevantsika tononkira ny Solomona toko 4 eo raha mamaky ny andihany rehetra isika dia fantatra mihitsy ny filazany an'izany hoe fanehoam-pitiavana izany. Androandry havana mba manahoana ny fanehoanao fitiavana, ny ankohonanao, ny mpiarabelona aminao, indrindra fanehoana fitiavana amin'i Jesosy. Na dia ilay fitentsika ara nge dia fanehoam-pitiavana tahiny Jesosy rehefa anatin'ny fonao zany. Fa ohatry ny efa mandeha fotsiny le tahiny Jesosy e! Na dia efa navany aminatin'ny zavatra ohatry ny hoe avy sorena, avy niady aman'olona tany dia efa mandeha fotsiny eo. Ka mba notaninao tsara ny tompo rahalahy ranandro e! Ohatry ny teteny hoe zao fianangaty mahazo dia mbola tsara ihany e. Misy manao an'izany tsika dia ohatry ny fahazarana sisa ilay fanompony. Tsy tena tsapantsika tsony zany hoe tena herin'ny fitiavana lalina izany. Tahaka ny olona misakafo, rehefa notaninao izy hoe tsara ve dia ela be izy mieritreritra ahoana moa izany? Ampy sira sa tsy ampy sira? Ohatry ny tsy fantany intsony satria fahazarana ilay misakafo isan'andro. Dia teto na dia zavatra kely aza ny verintsika fa kely dia tena nitondra zavatra ngeza be teo amin'izany hoe fifankatiavana izany. Androandry havana mety misy ametra-panontaniana amintsika hoe zay ngamba ry pastera mety afa tsy tiany Jesosy tsony, tena ohatra afa tsisy hevitra tsony ngambany. Fa Jesosy ry havana raha ny teny iray andro hoe na dia manana finoana tahaka ny voatsinapy azy dia afaka mafindra inona? Fa itsika izany teny izany fa rehefa tonga ny tokotokoa adino izany. Tahaka n'izay rehefa anaty asan'Andriamanitra any rehefa mihetsika ny demoniaka dia adino izany manamasina raha an'i Jesosy izany fa sady mitsoaka miaraka amin'ny akanjo masina ny enjehan'ny demoniaka no atsipony soka. Zany ny zavatra tazana ary voamaly zany ny tranga. Satria mihetsika tampoka dia taitra dia tsy vita tsony ty nanamasina raha an'i Jesosy fa sady ilay demoniaka manenjika fiantsoana vonjeo mangany fotsiny. Tsy nateny tsony re vonjeo re olona fa dia io fotsiny. Satria efa adino hoe anaraka le teny rehetra ny tenenin'i Jesosy hoe izao famotana izao ny anaraka izay mino. Tsika tsy anjery tsara zany fa rehefa tonga ny tokotokoa fa tena ohatry ny voafafo ao anatin'ny loha. Misy zany androandry havana tena tiantsika tsiray avy Jesosy. Mba manandra mange ianareo hoe rehefa any atokantrano any ataovy tena anatin'ny fonao mihitsy amin'ilay tsisy tabatabiny zao tenenina hoe Jesosy tena tiako ianao. Dia henonareo mihitsy hoe tena hafa mihitsy hoe tena misy fanatrehan'Andriamanitra
ary ny zavatra rehetrarehetra zay ao anatin'ny sainao sy manirinao dia enonao hoe zany famisinda. Azo atao fahazarana ne fa tena ataovy amin'ny fonao zany maneho fitiavana an' Jesosy zany. Maneho fitiavana an' Jesosy androany. Nisy raha anankiray izay somary nanometra-panontaniana hoe fa maninona ozy a isika mpanompon'Andriamanitra rehefa mandray ondry dia malefaka ohatran'ny sisa tika ai Jesosy zany a fa rehefa ao tokantrano dray maika zao mitrerina tena mahampatahotra ary vao miteny fotsiny izy dia efa misitrika any ambany fandriana aloha ny zanany. Inona no mahatonga an'izany? Satria ilay fitiavana voalohany tsy mitoetra tsara. Jesosy ry havana dia tena manam-pitiavana, nefa kosa raha tsy atolotra ho azy ny fonao dia mba misy tenitsika hoe alahelo tsy ambaravana zaka ninona, zaka ny tompony ihany. Jesosy zany rehefa tsy atsotsika, rehefa tsy resahantsika, rehefa tsy hanehoantsika fitiavana, ka ninona mety ady lalovanao dia jeren'ny fotsiny ianao. Satria Jesosy dia tena manaja ny safiditsika, na isika hanompo, na isika ho tia, na isika tsy ho tia azy. Ny safidy ry havana ny tsy azon'Andriamanitra idirana eo amin'ny fiainan'ny olona. Efa nampifantarin'i Jesosy atsika ry havana ny safidy tsara, ny lalana tsara dia zao: aza miala aminy intsony. Fa raha misaraka aminy ne tsika dia tsy mahefa na inona na inona ka mba tiatsika ve ny ahefa amin'ny zavatra rehetrarehetra, ka mety tenitsika hoe tsisy safidiny tsy ahefa ninona izany. Fatrandrao aloha ilay fitiavana voalohany, atao izay tena hitiavanao an' Jesosy. Fa tsika nge tsy tena tian'i Jesosy fa tia fotsiny. Fa rehefa tena tia azy isika dia izy koa tena tia antsika anie. Petraka ny fanontaniana ry havana androany: mbola mirehatra tsara ve zany fitiavanao anatinao zany? Dia ilay fitiavanao an'i Jesosynao. Mbola manana fahasambarana ve ianao miaraka aminy? Tadio ry havana fa efa manomboka heninao tsisy fahasambarana zay ao anatinao dia tadio fa ny devolony manapaka sy manjaka amin'ny fiainanao. Rehefa manomboka kivy ianao sy manomboka ketraka ianao dia tadio fa ny devolony manapaka eo ny fiainanao zay. Mety efa be dia be isika ny mety ho lany charge. Telefônina moa rehefa lany charge dia fitenitsika ilay lobaty na midesarge ao isika. Nomen'Andriamanitra lohalika isika ry havana, atao inona? Isargena ity vatantsika tady ho lany charge ity. Izy zao nefa lany charge zao mety efa 1% sisany. Mety efa ndeha mba moreno n'andromasina aloha dia na le andeha aty raha ohatrany dia efa mila ezaka be andeha ho any amin'ny herinandromasina indray, dia ohatrany dia efa tena zava-doza mihitsy ny andeha amin'izany. Ny sasany moa zany mba menatr'olona dia ohatrany hoe ihany na hono zao nefa dia tsy mamonjy herinandromasina dia mandeha tsy fidiny fotsiny. Androany ry havana, zao ataovy anatin'ny fonao matetika hoe Jesosy manompo anao satria tiako ianao, fa tsy hanompo anao mba azo an'ity sy ity. Io fitiavana io ry havana raha ho voapetrakatsika amin'ny ara-materialy dia tsy tena tiantsika izay. Zao moa dia amaranako ny toriteny malaza mihitsy ny fitenin'ny tanora, misy an'izany hoe papa sosy mama sosy. Fa rehefa diniantsika tsy mipetraka ilay fitiavana, fa dia tiako izy satria manam-bola, tiako izy satria manana an'izao. Dia rehefa tsisy ary ilay sosy dia ahoana?
dia lejehany tro mbola esorintsika satria rehefa eo Jesosy dia milamina ny zavatra rehetra. Tsy hitatsitsy koa izay mangirana amin'ity fiainana ity fa misarangotra ny zay azontsika sarangotana isika fa tsy mba misarangotra amin'ny Jesosy. Rehefa azo ny zavatra sika dia zao nataontsika hoe iza re zany zao dia ny sasany ary dia miteny hoe ianona onona lafo an'izao dia tonga vao maraina be ao ty aminao mihitsy ny famonjena. Iza ny afatratra an'izany? Rehefa nitondram-bavaka dia aty aminao mihitsy ny famonjena re olona ambara amintsika ny famarinan'ny tenin'Andriamanitra. Jesosy tena tianao, any amin'ny Jesosy re olona misarangotra ninina ady fa ny Jesosy no mameanao ny zavatra rehetra amin'ny fomba tsy eritreretinao sy takatry ny sainao. Fa ndao tia azy isika, ndao tena iredareda le fitiavasika azy dia tena anatin'ny fonao hoe Jesosy tena tianao dia matetika misy alirantsika any hoe tiako ianao tena mamiko fa mipozinao le maneho an'le fitiavana anio masonao raha midiridiry tiako ianao misy manao zany ve any atokantrano tiako ahy ianao. Fa ny olona mitory fitiavana zany dia na masika raha dia mody mba mipitrapitra kelatry ny tsisy oatra azy sa tsy zany? Dia amboarina trano fiteny ary mahafinaritra ianao tsy zany? Miezaka mihitsy ahoana re mba hitiavany tahaka n'izany mihitsy ry havana ny fomba fanehoana fitiavana amin'i Jesosy tena resao tahaka antsika izao mihitsy. Za rehefa miresaka amin'i Jesosy dia ataoko ohatra antsika izao mihitsy Jesosy ndia hanao ny asanao indray tsika avy aray asitsika Jesosy tsisy fantatro ny momba an'ity Jesosy fa ampianaro eny an-dalana eny dia misy miteny mihitsy tena ohatra ny lasa nitapo pastera hatramin'izay nivavahana zay satria izy dia io vavaka misy fotoana miteny eny an-dalana eny dia ka izy amin'nyteniteny ity ka misy mahatsikaritra dia misy mandinika inona ho ny resahany eny fa miresaka an' Jesosy ary tsy vitsy amintsika nisy ny tenan'izany. Zany aloha dia afatratra foana erakaraka ny vavahana zay ohatra ny lasa kidaladala zany izy zany zany ny fitenin'ny olona tsika. Dia hoe Jesosy any amin'ny Marka 7:17 izy zao filazany azy hoe hoalan'ny olona rehetra nareo noho ny anarako. Inona mahagaga antsika an'izay tenin'ny olona fa atao foana zay ampanaovina anao. Voninahitra ny ho azy ireriany. Andao isika anao hira anankiray dia androso ety anoloana ilay tiako ianao izay nangatany ray aman-dreny lehibe atsika. Andao ataontsika izay hira izay mba ho anehoantsika fitiavana an' Jesosy ilay nifidy atsika. Dia mijoro vavolombelona ao aorianan'izay hira izay.
ivavakatsika voninahitra ny eo anao Jesosy a mbola zahoako mijoro vavolombelona eto tamin'izay rehetra nataonao teo amin'ny fiainako nanompoako anao a dia mbola fahako mijoro sy mampahery an'ireo izay rehetrarehetra manana ady sy olana teo amin'ny fiainany koa voninahitra dia ho anao rery ihany a saotra Jesosy eo amen. Nijoroako vavolombelona ry havana dia izao a taloha nivarotra épicerie dia tao anatin'izany rehetrarehetra izany dia izao hoe mivarotra lahady tena mahalafo dia tena hoe tsy tapaka mivarotra sigara mivarotra paraky nanompo sampy tena hoe nahazo vola fa izao a narary a rehefa narary a dia nanantona mpanompon'Andriamanitra dia niasana dia nanaiky an'izay rehetrarehetra sitrapon'Andriamanitra dia afaka tamin'ny ny zavatra rehetrarehetra izay namatotra na inona izany tena hoe nafoiky ny rehetrarehetra dia tamin'izany ara-moa za tena hoe niasa mivadiko a dia garde des corps ny prime ministre Jacques Chirac izy tamin'izany dia nananton'izay hoe hivavaka dia hozy dada hoe foinao izy niasanao izay asa faran'izay ambony dia zany teny hoe tsy maninona ho ara izay ny avonjy anay a fa ho afoinay daholo a ny alin'ny tany rehefa izay dia tena hoe nanompo an'Andriamanitra izay a dia natsiary teo any natsiary fahasambarana tamin'ny fiainako hoe hafa mihitsy zany manompo an'Andriamanitra izany fa tsy le vola sy harena dia hatramin'izay ka hatramin'izao a isaky ny herinandro masina tsy herinandro masina rery eo amin'ny fiainanay fa dia tena tsapanay mihitsy hoe raha mananady izay ka mentoraka dia tena hitanay mihitsy Jesosy a fa mamangy dia manafaka dia mana mihatsara trano ny fiainanao a fa tsy tahaka an'le taloha izay nieritreretina hoe mavonjy anao dia tao anatin'izay koa moa izany teraka an'ilay zanako faravavy dia tao anatin'izay a niakatra be ny tensioko 12 minitra efa tsy natsiary tena ntsony efa hoe tsy teto ambonin'ny tany fa izao a nisy ny teny hoe roainy dia voly aliko ny fahafatesana tao anatin'izany a nandroaka ny dia voly aliko ny fahafatesana efa tsy miteny ntsony ndray mandreniko ny mamako ny ravaviko efa mitomany daholo ny vadiko dia izao nifantatro hoe nandroaka ny dia voly aliko ny fahafatesana dia ao anatiny mandroaka ny dia voly aliko ny fahafatesana iny a natsiary tena tampoka dia gaga zareo ny antsony anarako dia ahoana ho ady izy hoe ndrio izy izy efa 9 minitra ndry efa tsy nitepitsony ny fondry fa saotra an'Andriamanitra ozy izy fa velondry dia za tao anatin'izay fotoan'izay a tena hoe mbola tsy nisy zavatra sambatra tahaka an'izany teo amin'ny fiainako hoe tena ohatrany hoe zavatra nafinaritra tena hoe tsy hay raisi-tanana tsy hay hoe iainana fa tena hoe sambatra dia zany rehetrarehetra zany ry havana dia voninahitr'Andriamanitra nanaovako voady fa raha mbola velonaina ka mbola mitepo ny foko a na inona fiainako dia hanompo an'Andriamanitra ary tsy hivadika fa tena hoe hanompo an' Jesosy a mandritry ny androm-piainako a dia porofon'izany ny zanako rehetrarehetra zany nahita amin'ny fiainanay a dia lasa manompo an'Andriamanitra zany izay mianakavy kely dia ny voadiko amin'i Jesosy hoe zaso ny ankonako a dia hanompo an' Jehovah izay dia mivoninahitra ho an' Jesosy rery ihany amen. Ny joroako vavolombelona zany a dia nanehoan'i Jesosy ny fitiavany tamiko. Za zany chorale tany amin'ny fiangonana nisy anay tany ambanivohitra tany dia rehefa nanao chorale dia nisy fotoana zany tsy nanao fa miverin-dalana noho ny antony maro samihafa zany dia nijanona dia rehefa nijanona dia tonga dia nisy famaizana nahazo anazy zany dia very daholo moa vola dia rehefa very ny vola rehefa naka sitrapon'Andriamanitra nefany a dia tao amin'ny fitomanina nomeny Jesosy anahy fitomanina 3 31 32 33 efa tsy sitrako izy izy mampahory ny zanak'olombelona fa na dia mampahory ahy zaho izy dia mbola hiantra ihany dia izay aloha zay voalohany a nandalo kapoka nefa mbola nitambatambazan'i Jesosy ihany fa tsy miverina tsy miverina tamin'ilay mahakoralina anahy zany dia nandeha teny ihany fotoana dia narary ny zanako a fa mbola tsy miverina ihany a dia rehefa dia fisedrana maro be zany nahazo anahy efa narary koa efa saika maty mihitsiny fa tsy miverina tamin'i Jesosy a fa ny tenin'i Jesosy izay nomeny anahy tamin'izay indray arany a hoe
hoe ninina fitaovam-piadiana fonina melezana anao dia tsisy ambinina ozy izy dia mbola tsy tonga saina mihitsy na hiverina amin'ile koral fa niteny tamin'i Jesosy aho hoe ameo sampanao amin'ny fobe a Jesosy ampafantaro anao hoe inona no tokony sampana hidirako amin'ny fobe fa ao antiako izay zany teneniko tamin'i Jesosy fa tsy nahazo an'izany mihitsy nahazo valim-bavaka mihitsy aho zany dia nandeha teny ny fisedrana nisy dalo tafiditra tao an-trano fa nisorako an'i Jesosy tsisy maty izay nandray aza dia izay zany nataon'i Jesosy anahy farany fa tsy nampierika anahy tsy nampitodika anahy tamin'i Jesosy mihitsiny ny asa mampiandry anahy vitako foana ataoko foana fa le koral ihany tsy nataoko fa tamin'ny andro anankiray izay Jesosy namangy anahy nisy mpanompon'Andriamanitra naseho any taminahy tena hoe tamin'ny fomba mampalahelo tena naseho any tamiko izany hoe mampalahelo be olona io izay ny nataon'i Jesosy anahy alohan'izay aloha nanofy hoe nofo mifampitoy ihany io alina ray ihany fa le voalohany hoe nahita akanjo ndeha hiasa hony ahako dia nahita akanjo fotsy lava be dia nividiko ony dia ozony hoe ohatriny ity dia hoe 503 dia ozony hoe mba ataovy 3,000 dia ozony izy hoe tsy mety fa 103 raha mety aminao zaranao aza tsy nataoko 4,000 fa 103 dia nalaiko zany le izy dia lasa amin'izay nanao asan'Andriamanitra hoany dia fanena amin'ny mpanompon'Andriamanitra io amin'izay dia tena mampalahelo be tena tsy haiko milaza anazy zany tena nampalahelo anazy zany le fijeriko anazy dia ozony hoe arinona zany hono mampalahelo mahatonga ny ohatran'izao dia nisy ny teny fa tsy hitako fa fe fotsiny hoe raha mibebaka ianao dia falifaly io dia oziny hoe ay dia lasa hony ato ihany dia nandohalika dia nivavaka nataoko tao amin'ile fibebana tonga dia ozy izy hoe za Jesosy tena mifona aminao fa miverin-dalana tsy nanao koral zany le fibebana nataoko fa na iza